Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alatsinainy fa 4 ny volana marsa 2025. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo manasanao aho rehefa afaka amiko alohany hanambarako fampitandremana lehibe ny amin'ny fivoarany zavatra ety ambonin'ny tany izany fanomanana ny avin'ny antikristy. Ry havana efa ho avy Jesosy. Oka isika tena hifoa ary tena hiomana tokoa satria tena ho avy ane Jesosy. Ka manasanao aho rehefa afaka amiko alohany hanambarako izay tiany fanahy masina ambara. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy eo misaotra anao, midera mankalaza anao Tompo satria anao no Andriamanitra. Oka ianao Jesosy eo no hiasa minay tsiraray avy satria ho avy anao Jesosy. Ho avy any amin'ny raha lanitra ianao hampiakatra Jesosy izay efa tena niomana ihany Jesosy hiakatra ho any aminao. Ka mangataka aminao Jesosy eo, oka ny rahanao andrakotra isy ny ankohonako, afeny ao ambanin'ny tana maherinao Jesosy malala o. Oka koa Jesosy andrakotra n'ireo zanakao tsiraray avy eran-tany amin'ny rahanao soa. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao no hiasa amiko. Oka ny fanahy masinao no hiteny, andray ny kontrola ny momba i manontolo. Fa izao dia angina, hietry ambany dia ambany. Ka mitenena fanahy masina o satria ny asa dia anao. Ianao no patronako, ianao rery ihany no lehibe indrindra fanahy masina o. Oka koa ianao hikasika ny olonao tsiraray averan-tany, ampody ireo zanakao izay mbola any ivelan'ny vala. Ary koa Jesosy eo mangataka aminao aho. Oka Jesosy ny rahanao Jesosy andravarava ny asany fahavalo rehetra izay mitady hanafoka anay. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany, ny plan ny fahavalo rehetra dia adorako amin'ny rahanao zany Jesosy, tsy anakery tsy anapahefana aminay zany Tompo, fa ny rahanao no mandrava, manapotika, mandevona ary manipy izany any andavaky ny elo Jesosy. Misaotra anao Tompo, rakofy izay eo ambanin'ny tana maherinao. Ka misandrata Jesosy, misandrata ambony indrindra satria anao rery ihany lay Andriamanitra, andoalean'ny lohalika rehetra, na ny ety tany, na ny ambanin'ny tany, na ny an-danitra Jesosy io, dia mandoalika eo anatrehanao. Ka misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny zavatra tiako ambara aminareo anio dia momba ny amin'ny zany fivoarany zavatra anankiray aty ampitan-dranomasina. Zany hoe tena efa lasa lavitra izany. Ary ilay izy dia mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, efa lasa lavitra ilay aty ampitan-dranomasina. Tsy haiko na mahafantatra na tsy ianao momba ny amin'ny carte d'identité, eo ihany koa ny amin'ny vola izany, amin'ny carte bancaire. Ry havana, tena efa zava-dozany ny zavatra miandry ny amin'ny ho avy, ka tokony hiomana mafy isika. Aty aminay aty Belzika dia efa maro ireo magasin no tsy mandray zany lela vola intsony. Ry havana, zava-doza izany. Efa misy ny amin'ny magasin hoe eto amin'ity kesy anankiray ity dia afaka mandoa lela vola ianao, zany hoe vola taratasy izany. Fa eto amin'ny kesy anankiray eto dia tsy afaka mandray intsony vola taratasy. Ry havana, mila miomana mafy de mafy isika. Efa misy koa ireo olona mampiasa ny puce amin'ny tanana, andoavam-bola. Ry havana, ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ary koa ny zavatra miseho aty dia maro ny olona efa mampiasa ny telefonany andoavany vola. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Eny ny zanako lahy ara dia mampiasa ny telefonany andoavany vola any amin'ny mpivarotra.
efa fandrosoana tsy takatra heverina avokoa izany. Izany hoe tsy mampiasa vola taratasy intsony, fa ny fitaovana ampiasaina dia ny karta andoavam-bola na koa izany ny telefona. Ary koa misy ny olona efa misy puce amin'ny tanany andoavany vola izany. Izany hoe ny tanany fotsiny no ampanantoniny ny amin'ilay masinina zany dia efa tonga dia mandoha vola izy. Ry havana zava-doza, amaky ten'Andriamanitra fohy aloha zako dia toizako avy eo ny zavatra mbola tiany fanahy masina ambara. Ovakintsika ny eo amin'ny bokin'ny Apokalipsia 7:10. Horaisintsika eo amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Fa oka ianao no hamaky ny Apokalipsia 7:10 manontolo, satria manambara sahady io an'ilay biby roa lehibe zany izay anjaka eto ambony ity tany ity rehefa lasa zany isika. Amen. Enga antsika mba ho lasa any an-danitra. Aleloia, aleloia. Enga antsika mba ho tonga any an-danitra. Ry havana, ho avy ny fotoana tsy ahafahan'ny olona mividy intsony na mivarotra aza, fa tsy maintsy manana ny marika an'ilay bibidia, zay vao afaka anao izany. Ry havana, efa manomboka tsy kelikely izao. Ovakintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Hoy ny teny Tompo, ovakiko amin'ny anarany. Ary navela anisiaina ny sarin'ny bibidia izy, mba hahay miteny ny sarin'ny bibidia, ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibea, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny olona afaka na ny andevo, dia ampandraisy ny marika avokoa eo amin'ny tanany havanana na eo amin'ny andriny, mba tsy hisy ahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anarany bibidia na ny isa milaza ny anarany. Indro ny fahendrena, aoka izay manantsaina anisany isa mariky ny bibidia, fa isa mariky ny olona izany. Enina amby 90 sy 900 izany isa marika izany. Amen. Ry havana, hitanareo zany, tena ho avy io fotoana io, ary efa tena efa ho andalana isika, ary tena efa eo andalana isika atanterahany izany. Atanterahany izany tompoko. Eto ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe 7:10 hoe tsy mba hisy ahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia na ny isa milaza ny anarany. Amen. Hitanareo zany, ny olona izany dia tsy maintsy manana marika amin'ny tanany na amin'ny andriny, dia mariky ny bibidia zany io. Zay zany ny olona vao afaka hivarotra na hividy amin'izany fotoana izany, amin'ny fotoana ho avy zany. Ry havana zava-doza, ambarany ten'Andriamanitra mihitsy fa tsy misy zany hoe fanavakavahana zany, na kely na lehibe io, fa mitovy avokoa zany ny olona rehetra. Averiko vakina ny 9:11 hoe, ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny olona afaka na ny andevo, dia ampandraisy ny marika avokoa eo amin'ny tanany havanana na eo amin'ny andriny. Amen. Ry havana zava-doza izany. Na manan-karena ianao, na kely ianao, na lehibe ianao, na malahelo ianao, na andevo i ten'Andriamanitra, na olona afaka zany, dia tsy maintsy manaiky an'izay zavatra izay. Ilay puce zany amin'ny tanana na amin'ny andrina, marika moa zany, marika an'ilay bibidia. Ry havana, ho zava-doza ny zavatra ho isy anie, ary mazava ny ten'Andriamanitra eo ambony fa asainy miankohoka eo anatrehany ilay sarin'ny bibidia avokoa ny olona rehetra. Mbola anambara video hafa eto aho momba ny amin'ilay sary na bibidia zany. Efa misy sahady koa zany ny amin'ny
fampafatara ny fanahy masina ny amin'ny zavatra ho avokoa momba n'izay efa miseho aty koa izany. Ry havana, ny zavatra misy etỳ ampitan-dranomasina toizako kely ny fanazavana dia rehefa ohatra mankany amin'ny dokotera ny olona dia tsy voatery intsony hoe mahazo ordonnance, izany hoe taratasy misoratra na fanafody, fa vita izany etỳ aminay aty. Fa ao amin'ny carte d'identité anao ihany, ao amin'ny kara-panondronao ihany zany no efa anampidiran'ilay dokotera ny amin'ny fanafody izay ho anao. Dia mankany amin'ny pharmacie fotsiny ianao avy eo dia manome ny carte d'identité anao dia tonga dia azonao ny fanafodinao. Na dia ny fandoavam-bola any amin'ny dokotera aza dia afaka ianao mandoha vola amin'ny fomba anankiroa: ny carte bancaire anao na koa ny telefonina ihany ahafahanao tonga dia mandoha ny vola izay andoavanao ny dokotera, na any amin'ny mpivarotra koa io, na ny pharmacie koa io. Ry havana zava-doza, tena efa tonga isika zao amin'ny fotoana izay fanomanana ny amin'io hiaviany antikristy io. Ry havana, na izaho zao ary fa tamin'izahako tany Madagasikara no nandoha vola tamin'ny taratasy, fa taty aho amin'izao fiverenako avy any Madagasikara izao dia tsy tadidiko hoe oviana no nandoavako vola tamin'ny alalan'ny vola taratasy. Tena fampitandremana lehibe ho antsika. Ho avy ny fotoana ahataperany izany aty ampitan-dranomasina, tsy ho hisy intsony ny fandoavana vola taratasy, satria efa manambara sahady ny aty aminay aty fa ho foanana tanteraka ny amin'ny vola taratasy. Vitatreo fanomanana an'ilay fotoana hiaviany antikristy. Mifoaza tompoko satria ho avy Jesosy. Aty ampitan-dranomasina aty ny carte d'identité dia efa ampiasain'ny mpivarotra any amin'ny magasin aza anomezana hoe point anao, azahoanao tombony kely amin'ny zavatra izay vidinao. Alainy izany ny kartanao raha manaiky ianao, mbola tsy voatery aloha amin'izao, dia iny kartanao iny zany enregistreny any aminy. Dia rehefa mandalo ianao amin'ny andro manaraka hividy zavatra ao dia afaka manolotra ny kartanao dia mahazo point ianao. Ry havana, zava-doza. Na ny momba ny amin'ny fiara aza, raha ohatra hoe migare amin'ny toerana ray ianao ka hoe toerana tsy azo hijanonany fiaranao io, dia raha misy polisy mandalo dia raisy ny plakiny tomobilanao, numéro-ny tomobilanao zany, dia tonga dia hitany ny mombanao manontolo, dia tonga dia fantany fa ianao ranona no tompon'ilay fiara, satria tompoko tsisy zavatra azonao afenina intsony aty ampitan-dranomasina. Miharihary avokoa satria ho avy ilay antikristy dia efa manomana izy tsy moramora ny amin'ny hiaviany. Ikontrôleny izao tontolo izao, mila mifoha isika. Zay tompoko ny anio, tiantsika ny tompo, oka isika hitandrina tanteraka ary tena hifoha ary hiomana. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola mampaneny tropetra fanairana farany foana aho eto, raha mbola omeny tompo fotoana ahafahako manao izany. Ka mahereza tompoko fa miandry anao Jesosy, miandray Jesosy mba ho tafiditra lanitra isika, miova, miomana, karakarao ny mandrakizay anao io, anao irery io fa tsy an'olon-kafa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Veloma tompo.